efa tanteraka eto izao ny tenin'ny soratra masina manao hoe tsy misy mahazo mividy na mivarotra afa-tsy izay manana ny mariky ny bibidia. Eto Madagasikara marina fa tsy maintsy faranana ny tetezamita tsisy mandany zany, kanefa tompoko tsy ny fifidianana karakarain'ny fianakaviam-be raisam-pirenena mihitsy no amarana an'ity krizy ity. Mifanohitra amin'izany aza fa raha atao io fifidianana io, indrindra amin'ny 24 Jolay, io no vao maika mipiditra n'ity firenena ity any anatin'ny lavaka mangitsokitsoko. Mba ho azonao tsara ny tiako lazaina, aka ohatra iray aho, ohatra mifandray tsara amin'ity resaka ity dia ny fivarotana olombelona sy ny fivarotana taovan'olombelona. Ankehitriny misy mafia 3 matanjaka mpivarotra olombelona na velona na maty, dia ny mafia turque, ny mafia arabo-islamista sy ny mafia israeliana. Samy manana ny anjara asany avy ireo mafia 3 ireo. Ny mafia arabo-islamista no mpangalatra olona, ny mafia turque no mandrasa ny vatana toy ny boucher mandrasa hena eny an-tsena, ny mafia israeliana no manao ny dokam-barotra sy mivarotra ny olombelona na velona na maty any amin'ireo firenena ao amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Amin'ny firenena mahantra misy mpanao politika vendrana sy mpitondra fanjakana matao baza no afaka manao asa maizina isan-karazany ny mafia miara-miasa amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, manao famotsiam-bola, mivarotra fitaovam-piadiana, mivarotra zava-mahadomelona, mitrandraka renan-kibony tany hatramin'ny fivarotana olombelona. Mivarotra olombelona izy ireny, atao andevo, atao fitadiavam-bola amin'ny fijangajangana, atao fakana taova na voa na fo na aty sy ny sisa. Isika amin'ny teny izao any Israel, any Turquie, any Egypte, any États-Unis, any Inde, any Europe, olona manetsy ny marary isan-taona no milahatra mitady taova vaovao, indrindra ny voa. Ny mpanankarena any amin'ireny firenena amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ireny dia vonona anome vola be mba hazo taova alohan'ny olona rehetra, mba ho tsapanao mpiainy fa tsy angano izao tantaraiko izao. Ampatsiahivoko anao fa nisy mpitsabo vahiny tonga teto Madagasikara tsy ela tamin'ny herinandro lasa angamba izy iny, ka izany dokotera Salty zany no nitarika azy ireo teto. Hoy izy, na dia manana hôpitaly manara-penitra aza i Madagasikara, mbola tsy mety atao eto Madagasikara ny fanoloana vo, fa tsy maintsy atao any ivelany, any Inde na Europa indrindra. Ny olona marary voa eto Madagasikara tsy afaka mankany ivelany dia voatery manao dialyse in-3 isan-kerinandro, ka tsy maintsy mandoa vola 3 hetsy hatramin'ny 4 hetsy ariary isaky ny manao dialyse. Any États-Unis tamin'ny taona 2010 tamin'ny taona lasa zany, ny razana iray mbola mafana dia vidina $2 raha salama sy tanora ilay olona maty. Ny karandoa mbola misy nify dia amidy $200. Ny fo mbola mitepo dia amidy $7 ny aty dia mbola amidy $7,500. Ny voany tena lafo satria amidy $2,900. Fantatrao mpiaino ve fa any Mozambika tandrazany Sisanosy Simao, zatovo retapitrisa isan-taona no tsy hita popoka satria amidiny mafia na velona na maty, ka hôpitaly mihaja any Afrika Atsimo no mpandray andreo. Averiko indray, any Mozambika tandrazany Sisanosy Simao, zatovo retapitrisa isan-taona no tsy hita popoka satria amidiny mafia na velona na maty, ka hôpitaly mihaja any Afrika Atsimo no mpandray azy ireo. Tsy amoaka izany vaovao lazaiko zany mihitsy ny mpivarom-baovao ambongadiny na agence de presse toy ny Associated Press amerikana, ny Reuters anglisy, ny AFP frantsay satria reptilien no tompony ireny. Eto namany Ismail efa tsinjoko sahady ny tsikera ataon'le olona anankiray izay hoe mba nandeha tany Mozambika ve ireny jonary no miseho mahalala ny zava-mitranga any. Tsy tany Mozambika tompoko fa Maseru
Simon Père miasa any Mozambika no mamoaka ny vaovao satria tafitohina loatra izy ireo mahita ny fivarotana olombelona na velona na maty ataony mafia miara-miasa amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Toy ireo religiozy ohatra ao amin'ny monastère Mater Dei des Servitesses de Marie miasa any Nampula any avaratry Mozambika. I Marie Elida dos Santos ohatra teratany brésiliana dia nandefa kasety video mihitsy tany amin'ny fandaharana Fantastico karakarain'ny fahitalavitra brésiliana Globo. Ao koa i mon père Claudio Avalon amin'ny ordre des Servitesses de Marie Elesse. Ireo religiozy rehetra ireo dia manoro tsy ampisalasalana ny mpivarotra olona any Mozambika dia tsy iza fa ny afrikanina tatsimo Gary O'Connor sy ny vadiny teratany Tanja Skite. Izy mivady ireo no mpandray ny olombelona na velona na maty any Mozambika dia mandefa azy ireny any Afrika Atsimo. Fa maninona moa any Afrika Atsimo? Satria any Durban sy any Pietermaritzburg tanàna any Afrika Atsimo no misy hôpitaly manara-penitra afaka mivarotra taovaovao amin'izay manambola avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny hôpitaly malaza indrindra any Afrika Atsimo dia ny hôpitaly tsy miankina Saint Augustin Hospital. Maro amin'ireo religiozy sanijoro ovavolombelona no novonoany mafia tamin'ny fomba matsiravina. Ny missionnaire lutheranina Dorothy Julieta Edinger ohatra teratany brésiliana dia no poteny mafia tamin'ny marteau ny lohany. Noho ny fandaharana ombay mitady nataon'ireo religiozy ireo satria mba misy fandaharana ombay mitady koa any. Hita ny ankizy maro na fenina tany Nakalasy tany Mampula saika nalefa tany Afrika Atsimo. Anisany namoaka izany vaovao izany koa ny mpanao gazety italiana Lorenzo Sani nanoratra tao amin'ny gazety mpiseho isan'andro any Bologna atao hoe Il Resto del Carlino tamin'ny 3 Marsa 2014. Dia nijoro Andriamato Franco Frattini, ministry ny raharaham-bahiny italiana tamin'izany. Nilaza hoe nomeko baiko ny masovo italiana ny Mozambika mba anadiady mikasika ny fivarotana olombelona atao any amin'io firenena io. Rehefa voaporofo fa marina tokoa fa misy fivarotana olombelona any Mozambika. Nahatony Italia ny fanampiany arabola any Mozambika. Raha izany namany Ismaël no ataony manampahefana italiana, ny tompon'andraikitra malagasy sivily sy miaramila kosa dia miankoka eo anatrehany Masinda Sisano, eo anatrehany Masinda Simao sy eo anatrehany Masinda Gert Gröbler. Efa vitsy angamba ny olona azony angalarina any Mozambika dia eto Madagasikara indray izy ireo no mitady olona akanataova. Ny zava-mitranga any Mozambika tompoko no anazaveko aminao piaino fa overy any ankada ny malagasy raha mankatoa anjambany ny teniny vahiny manery anao fifidianana amin'ny 24 Jolay. Marina fa samy maniry ny krizy janona isika rehetra kanefa tsy ampijanona ny krizy fa vao maika ampididoza any Madagasikara ny fifidianana filoha karakarainy fianakaviam-be iraisam-pirenena na atao amin'ny 24 Jolay na atao amin'ny 13 Aogositra na amin'ny daty hafa. Ombako manana namany Ismaël ny zavatra nilazainao tamin'ny fandaharana ny marina tamin'ny 30 Mai. Tamin'ny faramparany nisy piaino vehivavy niantso hoe tsy maintsy atao ny fifidianana filoha mba ampijanona ny krizy. Dia hoy ianao tamin'iny namany Ismaël tsy haiko na tadidinao. Hoy izy ianao tamin'iny hoe tamin'ny 30 Mai raha tsy apetraka mialoha ny fitsipidalao ny omaly tsy miova ihany no hitranga eto. Ivangongo foana eo ampelantanan'ilay filoha lany ara-dalàna ny fahefana rehetra ary ianao teny mampiesona izy mba hamita-bahoaka. Tadidinao ve izy namany Ismaël? Lany ara-dalàna ny filoha tsiranana hoy ianao dia nanao teny mampiesona politika ny kibo. Lany ara-dalàna ny filoha ratsiraka dia nanao teny mampiesona paradisa sosialista. Lany ara-dalàna ny filoha zafy dia nanao teny mampiesona ento miakatra ity firenena ity. Lany ara-dalàna fanondroa ny filoha ratsiraka dia nanao teny mampiesona république humaniste écologique. Lany ara-dalàna ny filoha ravalimanana dia nanao teny mampiesona minoa fotsiny ihany. Raha lany ara-dalàna ilay finoa vaovao
amin'ny 4 jolay ara-dalàna anaty farankisosona ivangongo eo ampelantanany ny fahefana rehetra dia anao teny mampiesina koa izy nefa rentsika aloha de hoe ndao avadika ny pejy na tsy manana fahavalo afa-tsy ny fahantrana na révolution systémique